Rehefa nanangana sy ny tantana ny antoko asa vita no ifampiarana ny andritra ny 20 taona. Nialatsy ho filoha nasionaly ny antoko intsony Norbert Lala Ratsirahonana. Io no isan'ny voatra nandritra ny fikoanandoam-patry ny antoko avy no tanterahiny tany Tomasina. Fanadidiny. Fanapahan-kevitra no dinihana efa taona maro hoy Norbert Lala Ratsirahonana. Ny fametram-pialany tsy ho filoha nasionaly ny antoko asa vita ifampiarana na ny avy intsony. Izany no nambarany naritra ny fikoanandoam-patry ny antoko ity tany Tomasina androany. Efa ela no nieritreretako n'ity zavatra lazaiko ity androany efa tany amin'ny tany taona 2006 fa tsy nety tanteraka foana moa izy satria tena nisy fanoherana be dia be tao anatin'ny antoko. Fa amin'ity kosa aloha dia tena tapa-kevitra ary na isy fanoherana tsisy fanoherana dia tapa-kevitra fa manapa-kevitra moaly fa ny ampisahatra ny fanaisako anjara amin'ny aktivité ny président ny antoko manomboka moaly. Androany zany kabary farany amin'ny président national ny antoko avy antoko. Zany fanakapahan-kevitra tsy hoe mora ny nanaisana azy satria 20 taona tantanana ny antoko 20 taona nananganana azy nisy zavatra mavity any nandray anjara tamina gouvernement matetika ny antoko nandray anjara tamin'ny fifidianana samy hafa nisy résultat hita foana hatramin'izay rehefa dia hoe tonga ny fotoana izay everako fa tokony ampisarana ka ny activité amin'ny mahafiloany nasionaly ny antoko avia zany. Nambarany fa mendrika hatolotra ho an'ny tanora indray ny fitantanana ny antoko. Nanamarika nefa ny tenany fa tsy sintaka velively amin'ny antoko izay naoriny fa hijanona ho filoam-boninahitra ihany. Miisa telo ireo olona andimby toerana sy hiara-hitantana ny antoko mandra-pahatongava ny Kongresy Nasionaly ka isany notendrena tamin'izany Jean-Jacques Rabenirina, Sylvain Rabetsarona ary Joanita Ndaimananjara. Ny Kongresy Nasionaly no hanapaka ny rafitra sy hifidy ny bira vaovao raha ny fanazavana. Manahoana ianao tompoko Andriamatoa efa Prime Ministre filohana antoko olom-piangonana Andriamatoa Ratsirahonana Norbert Lala. Misaotra anao indrindra tompoko nandray ahy. Zahako moa tonga eto any anarako dia Ramamba Saint Laurent izaho dia mpitandrina mpampianatra n'ireny olona ho mpitandrina ireny aho. Zahako tonga eto dia faly satria zahako miara-monina amin'ny olona mila vonjy ireny. Misy olona izay ny akaikina eny mitsipona fako, misy olona le vehivavy be dia be ireny no hanina androany, tedavina androany, mitady asa isan'andro. Dia zahako mampitandrina mamanga an'ireny olona voavonjy ireny sy ny sisa dia faly mihitsy tompoko mba afaka miresaka aminao. Manao ny ianao tompoko, salama tsara avy ianao tompoko. Misaotra Andriamanitra fa dia salama tsara tokoa dia misaotra anao moa zany ny nanaty teto-tokantrano fampididinika tahaka izao fa dia misaotra indrindra tompoko. Eny tompoko. Ny isan'ny tena atserovan'ny olona anao dia le hoe ny asa vita ny fampitsarana. Dia za rehefa mieritreritra n'in'le teninareo iny tadidiko koa le teny eo amin'ny apokalipsy manao hoe sambatra izay maty ao amin'ny tompo, eno ny fanahy hitrahatra amin'izay ny sasarany izy fa ny asany manaraka azy. Le asa lazainy amin'izany moa dia inona fa io asa fitadiavam-bola isan'andro io efa mba atao voninahitran'Andriamanitra na ny asa tao amin'ny fiangonana na ny asa soa amin'ny fiarahamonina. Dia zava-dehibe mihitsy izany tompoko ary raha ohatra izao miresaka aminao ary rehefa niresahanao koa izany tamin'ny fahitalavitra sy ny sisa dia madino ianao ny fieritreretanao. Ary ianao izao dia olona tsy manana alahelo amin'iza na amin'iza. Nefa indraindray koa moa ataona fa indraindray koa nefa ny eo amin'ny fiarahamonina ataona moa fa misy koa olona izay mety manana alahelo amintsika. Ka raha ohatra ianao tompoko afaka manao teny raim-bavany amin'ny olona izay mety hoe manana alahelo aminao na inona dia inona no azonao lazaina tompoko azafady? Azoko lazaina tsotra fa tsy nieritreritra mihitsy teo amin'ny fiainako hoe hitondra alahelo aman'olon-kafa zany. Kanefa moa amin'ny raha politika indraindray misy safidy izay mety tsy akasitrahan'ny olona loatra ary mety tsy keny mihitsy ary ao anatin'ny saina ary heveriny fa hoe tena asa ratsy no ataon'ny tena.
ka raha ohatra ka misy zany a dia angamany za mamela azy tanteraka ary mangataka azy keo mba hamela zay mety fahatsoana mety nataoko ara-politika raha ohatra ka zay tsy fanaraha fa za de mieritreritra hoe ny zavatra natao a de mifanaraka am'izay eritreritro zay ao amin'ny lasany hoe eo am'le hoe asa vita amin'ny fampitsarana manana foto-kevitra matsy ny atoko ny asa vita fampitsarana ny hoe zao ny atsika vao tena miresaka an'izany hoe fatsakana tantalana fa zany fatsakana tantalana zany efa niresahanay a hatrany amin'ny taona 7 nananganana ny atoko anisan'ny filamatry ny atoko zany fanjakana tsara tantana anisan'ny filamatry ny atoko koa zany ao anatin'ny statut-ny atoko a kanefa moa dia nanay ohatrany tsy mety tanteraka somatsara l izy a ka mety zay ngama mety hoe tsy fanarahana amin'ny resaka lalana politika zay mety narahana da de ngama ny veriky fa tsy zany ny tokony teraka alahelo anaminy izy anamin'izy misaotra indrindra tompo eny ary ndriara mba ezaka kely tsika aloha mba ezaka zany hoe mba alala bebe kokoa momba anao ny anaranao tompoko moa de hoe Ratsirahonana mba zavao koa leny amin'izany anarana malaza zany tovitsy ihany manana an'izany ny eo amin'ny fianakaviana ny evinareo hoe toko efa hatramin'izay mihitsy ny hoe Ratsirahonana ny dadabenareo sa efa tany aloha tany nisy hoe Ratsirahonana dia ahonana ny atonga n'ilay anarana sy ny hevitry ilay anarana tompoko. Tena fantatra aloha dia ny hoe akaiky indrindra angamba dia ny hoe ny anaran'ny dadako io, ny anaran'ny raiko io, fa ny anaran'ny dadabeako tsy izay mihitsy ny anaran'ny dadabeako, rain'le tsy izay ny anarany. Fa idy ihany dia anaran'ny dadabeako io a, anaran'ny dadako a, ary dia nomeny ahy dia niraisiko araka izany le izy. Tsy izany akory tsy milaza hoe dia hoe dia tena raisina ara-baky teny le izy kanefa dia niezaka ihany kosa aloha mba nanaraka an'le anarana hoe tsy azo anaovana tsinjotsindrona tahaka an'izany ka hoe anaovana tsinjotsindro dia hanao zavatra tsy rarina, hanao zavatra tsy mety na hanao zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna, fa dia hoe mba miezaka kosa mba hoe mba manao zay araky ny rariny sy ny hitsiny a, satria ny tena koa moa mianatra lalàna raha teo a dia mba miezaka manao an'izay zavatra zay. Ka angambany tsy dia hoe natao ara-baky teny le izy kanefa na izany aza anisan'ny hoe mitarika ny fiaim-piainan'ny teny ihany moa zany le anarana latinana tsy tiana. Ay lalàna tokoa zany ny anaranao dia taizavy toko ny sekoly-ny anaranao. Tena marina teto Madagasikara no navita tamin'izany fotoan'andro moa zany efa taona nanao ny licence en droit dia teto amin'ny université Tananarivo no nanaovako an'io a, dia niditra tao amin'ny ENAM tany amin'ny taona nandritry ny fianarana tao amin'ny sady nanao ny licence zany a no nanao ny ENAM. Ny ENAM indray telo taona nanaovana azy, fa ny taona fahatelo dia tany a Paris nanaovana azy a, tany amin'ny École nationale d'administration française nanaovana azy a, ary dia nanao stage tany amin'ny atao hoe ireo tena ny fatoan'ny fianarana nataoko moa zany dia momba ny hoe ny fitsarana ny ady amin'ny fanjakana, fitsarana ny fanjakana. Dia izany nahatonga nanao stage tany amin'ny tribunal administratif an'i Versailles, tribunal administratif en Paris ary ny conseil d'état frantsay. Dia rehefa niverina moa zany a dia mba tafiditra tao Matsara tao amin'ny chambre administrative ny cour suprême tao ministère-ny fitsarana aloha ny tena niasana nanomboka tao a, dia tafiditra tany amin'ny cour suprême chambre administrative ny cour suprême taty aoriana. Ay ianao zany tao amin'le ENA tamin'ny Frantsa anisan'ny sekoly malaza indrindra any Frantsa ary tsy mba nahaliananao nga tompoko le hoe nanao doctorat nanaka professorat. Tena mba nieritreritra an'izany mihitsy kanefa ny a le lalana ny zorana zany, le lalam-pianarana ny zorana dia hoe tsy mila an'izany raha ohatra ianao ka hoe nanao an'ireo fianaran'ireo hoe hoiditra amin'ny cour suprême eto Madagasikara tsy nilaina ny doctorat, nanao doctorat nanaraka doctorat tany Paris, fa herintaona fotsiny moa enim-bolana no tena marimarina koa ny tany a na 7 volana dia tsy nanohin'le doctorat fa satria tsy nilaina koa zany teo amin'le asako zany, farany nilaina io tamin'le asako angamba dia anisan'ny raha ohatra ka nieritreritra hoe nanao professeur de droit dia nanao an'le izy, fa na izany na tsy izany nampianatra lalàna ihany tamin'ny sekoly marobe teto Madagasikara, natao faculté tao amin'ny faculté de droit zany, na tany amin'ny ENAM zany, na tany amin'ny école supérieure de gendarmerie zany, na tany amin'ny école supérieure de police zany,
zay mety imatatany amin'ny matetika zany rehefa mety fianarana misy fianarana lalàna dia nampianarako daholo tamin'ny fotoanandro. Eny ianao moa zany toko dia nandray anjara betsaka mihitsy tamin'ny fiainam-pirenena ary ianao efa prime ministre dia ianao koa raha ny filoham-panjakana nisy fotoana dia mba tantarao kely ny anjara nandraikitra nataonao tompoko teo amin'ny fanjakana sy ny fiovan'ny fanjakana hatrany amin'ny présidence ranana ka mandrakitiny androany. Raha ny marina moa zany nanomboka hatrany amin'ny atao efa nandalovako daholo zany dia mety ambaratonga-pahefana rehetra raha ny marina satria efa présidana fokotany teto Ambatoroko tamin'ny fotoanandro. Naniny fokotany teto lany zareny candidat tamin'izay moa fa mijanona tamin'izany mbola mijanona le candidat anankiray nifanaraka zay hoe aleo dia anao manao azy dizy natao vice président moa zany. Hatrany amin'ny présidana fokotany zany efa nataoko tamin'ny fotoanandro lany ny vahoaka teto dia efa conseil municipal Antananarivo, efa conseil général province Antananarivo, efa député teto amin'ny firaisana faharoa tamin'ny fotoanandro firaisana Antananarivo faharoa. Zao zany hoe lalana hoe olom-boafidy zany. Ary na teo amin'ny fiovan'ny fanjakana indray ny fandraisanao anjara nanomboka tany amin'ny présidence ranana dia le mpitondra ny ovaova inona ny anjara ndraisinao tompoko tamin'ireny fiovana ireny? Kaniditra tamin'ny fanjakana moa zany tamin'ny taona 2023 rehefa mivoaka tao amin'ny école nationale d'administration de Madagascar dia efa tonga dia tamin'izany fotoana zany dia efa miasa tany amin'ny ministère, efa chef de service tao amin'ny ministère ny fitsarana dia rehefa avy eo directeur de cabinet na ministère maromaro, ministère ny fitsarana, ministère ny varotra sy ny industrie ary ny mine, ny ministère ny fahasalamana, ministère ny information, reo ny ministère efa nandalovako amin'ny directeur de cabinet. Fa le fiovan'ny mpitondra mihitsy tompoko ianao zany manana fiantraikany lehibe mihitsy amin'ny hoe fiovana dia misy moa ny mametsy iny aty aoriana hoe ianao miovaova sy ny sisa fa mba hazavao kely hoe zany nanomboka tany amin'ny fitondran'ny présidence ranana angamaka mandrakitry ny androany amin'izao fitondran'izao hoe inona tokoa ny andraikitao tompoka teo amin'ireo le fiovan'ny filoham-pirenena hatramin'izay. Na tiana na tsy tiana rehefa directeur de cabinet anao dia voatery manao politika aloha zay no izy aloha fa tsy mandanga ny ilaza hoe tsy nanao politika. Ka raha ohatra ka directeur de cabinet tamin'ny taona 7 tamin'ny andron'ny président Tsirana zany tany ahy zany dia efa nanomboka hoe voatery tsy maintsy hoe nanaraka zay fandehan'ny politika rehetra ary azoko lazay zany za tsy manafina zany efa nataoko zany ny programme farany nentin'ny président Tsirana niatrika fifidianana filohan'ny république zany président comité nanoratra azy tamin'izany fotoanandro dia nilaza tamin'izay ny KFM fanavoatana hoe 20% ny programme iny ekenay tamin'izany fotoanandro Pasteur Andriamantsatso zany ny président ny KFM tamin'izany fotoanandro efa zava-dehibe zany aloha hoe mba mifanatsahana zany ny hevitry ny mpitondra fanjakana sy ny opposition. Dia niova indray rehefa avy eo général Gabriel Ramanantsoa dia nisy andraikitra andraisinao hoe tamin'ireny sy tamin'ny tompoko Laratsimandrava. Tamin'ireny moa zany tamin'ireny voatery nametra-pialana tamin'ny mahafilohan'ny conseil général Antananarivo tamin'ireny nefa nionga ny président Tsirana zany. Dia tamin'ireny zany tsy dia nisy hoe andraikitra anina fa niverina tany amin'ny fitsarana tampony nandray ny asako amin'ny tsara zany. Dia tonga amin'izay président Ratsiraka rehefa avy eo dia araka ny eritreretrao tompoko ahoana ny tena antony nifidianana anao ho prime ministre? Tamin'izay tsy mbola prime ministre taty président zany vao prime ministre. Président Ratsiraka indray rehefa namoaka ny charte de la révolution socialiste izy ny satan'ny révolution socialiste dia ohatra ny eritreritra hoe ohatra mety any zany mety zany hevitra foto-kevin-dehibe ao anatin'le charte dia nanona ny président tsy manafina nanona ny président Ratsiraka tamin'ny fifidianana voalohany zay ny fifidianana azy nisy référendum
tsy nifidianana azy hoe président république zay ny fifandraisako tamin'ny président Ratsiraka kanefa moa tateoriana rehefa mivoana mifandeh zavatra zay matsy ny problème ane zany rehefa mivoana mifandeh zavatra zany re tsy mamahatra fa de manao opposition de tonga ndray zany de président Zafy ndray de ahoana ndray mifandreny to rehefa avy eo président Zafy ndray ny tena ny fandraisana tamin'izany de zany anjara andraikitra be dehibe tamin'ny fanoratana ny fialalam-pandrena ny 3e république fahatelo zany ndraiky io mbola filohan'ny komity namolavola nandrafitra zany tena maromaro sady efa mola volany fa lasa tate aloha moa zany tamin'izay mbola tsy nandray anjara fa alohan'ny forum national ny forum national reny de zany président le comité nanoratra ny lalam-pandrena ny république fahatelo teo zany nyfahakalalana hoe mandry président Zafy tena nyfahakalalana akaiky zany tamin'izany fotoanandro zany de izy nanao ho premier ministre de izy nanendry zany hoe nanendry izy aloha ao amin'ny haute cour constitutionnelle ao fitsarana avo mo lalam-pandrena de la ny président tao aho de za no naninona moa izy teo no nametraka azy ho président république nametraka ny samboady taminy nandray ny tena marimarina koa nandray ny fianianany amafloan'ny république azy de ahoana ndray le resaka to empêchement iny fa ahoana mifandreny tamin'iny ka iny moa zany ny antenne miram-pirenenany iny tena nifizako aloha hoe rehefa président ny haute cour constitutionnelle de noho efa avy eo nifidy premier ministre président Zafy efa mifidy tateoriana moa zany taorianany miarakotovahiny de zany natsony atao premier ministre zay na premier ministre de raha premier ministre de nanao motion d'empêchement ny assemblée nationale ny assemblée nationale niny nanao empêchement président Zafy de natonga anao teteza mita neken'ny haute cour constitutionnelle le izy de zany tendren'ny haute cour constitutionnelle enao no manao mandray ny andraikitsy ny filohan'ny république mandritry ny teteza mita io de tonga ndray président Ratsiraka kiarakara ny fifidianana de tonga ndray président Ratsiraka de ahoana ndray de tonga président Ratsiraka zay moa fa opposition tamin'ny président Ratsiraka taoriana kely aloha tamin'ny mandany taloha de tsy zany marina tany amin'ny opposition kanefany de nisy any fifampiresahana samy hafa zany hoe andao alaminy ty raharam-pireneny ty de nisy any fifanarahana ohatrany hoe fiarahana tao amin'ny assemblée nationale dia andao hifanarahana ato ve no andeha hifamaly lavato no andeha hiady lavato fa andao hifanarahana de mba hoe hiferah-miasy zany amin'ny fomadio tao amin'ny assemblée nationale de zay no natonga ny secrétaire général ny atoko avy asa vita ifampitsarana ho vice président ny assemblée nationale de raha avy eo niakatra ndray président Ravalomanana de toenao no anisany nanoana azy nanoana azy tanteraka mihitsy ary tena anisany azoko lasaina mihitsy hoe anisany tena nametraka azy teo amin'ny toerana aloha namanahoana de inona ny olona de noho ny aveo ny aveny ohatrany ny olo vakely ndray nanoana nova ndray lasa ny position ndray satria za efa milaza aminao zany fa zay zavatra zay fipetrany amiko afaka manampy tsara ny tena fa rehefa ohatra ka tsy mifanaraka amin'ny foto-kevitra ijoroan'ny atoko de miala eny ary miataka fa tsy sarotra mandaika miataka tsy mifanaraka amin'ny fanjakana tandana zany tsy mifanaraka amin'ny fanjakana tsara tatany zany ataonao zany tsy mifanaraka amin'ny démocratie zany ataonao zany tsy mifanaraka amin'ny zon'olombelona zany tena miala tsiny ok zay hiataka fa manahirana zay ny antony ane fa tsy misy afaty zay ny antony hoe io a tsy mahatonga ny olona hoe mivadika palitao tsy mivadika palitao tena fa zay ny anoanako an'le olona mieritreritra hoe anaraka an'izay tenefa nefa tsy manaraka an'izay izy de miataka eny ary le mpitondra ankehitriny zany mbola manaraka an'izay tsara ihany sa zany am'izao fotoana ranomarina 10 hevitra foana ny olona hoe conseil spécial rajoelona tsy marina zany tsy mbola misy fanendrena mihitsy atram'izay hoe conseil spécial eny ary tsy misy fanendrena fana izany azy zany hoe tsy mandaha mihitsy na izy ka mangataka ny torohevitra ary manaiky eo toroa de manoro
na zany zany disohevitra ny olona raha mieritreritra hoe torohevitra mahatonga an'izao na zao fa aza adiny fa filohan'ny republika le olona manana ny heviny izy a manana ny eritreriny izy a izy manapaka fa ianao manoro hevitra fotsiny ka ohatra ka manoro indrindra moa anao fa tsy conseil spécial hoe voatendry akory de mety mba manoro hevitra fotsiny anao am'izay mety azonao miresaka aminy hoe zao ngama sao de zao kosa tena mety zao no tokony mety na zao tsy mety na hoe ty koa mety tsy mety tena misy zany sotra toko fa tena mazava fa mba misy ahatra farany tena atserovany fonctionnaire-anao sy malagasy maro de le tamin'ny fitondranao toko le nisy le ohatran'ny trano reny le afaka ny sitraka le fonctionnaire ny le tranony fanjakana raha vao koa le momba ny fanapaha-kevitra iny de ahoana ny hevitrao momba ny vokany teoriana tompoka manahirana moa no de ilaza ny zavatra natao zany nadritry ny 7 volana zay mitondranany tany sy ny fanjakany fa na tianao na tsy tianao tam'izany eny mbola dinio tsara fa tam'izany eny ny vidin'ny vary mbola 1800 francs anjato sy 1000 francs raha mihoatra am'izao fotoana zany rehetrarehetra tsara 1800 francs zany ve am'izao fotoana efa ohatrany hoe folo aveny am'izany za tsy milaza hoe ahoana fa zany satria nisy fandaminana natao tam'izany fa tsy hoe tonga ho azy zany fa nisy mihitsy ny fifampiresahana tamin'ny tatsa tamin'ny papongady tamin'ny mpitotovary sy ny karazany hoe aoka amboariny ty vidim-bary ty fa sao de misonitra loatra ny tatsa moa ny taraina tamiko hoe ambany loatra ny vidianan'ny olona ny akotry de mba tiany ampitombony tena nataony fivoriana tao mahazo rivo tam'izany fotoana zany hoe teodolo ny rehetrarehetra ny tompona raikitra samy hafa de nidinina hoe otrina marina tokony vidianana ny vary any amin'ny tatsa ay de zany hoe hitanao zany hoe tena reraka le fonctionnaire de mba nisan'ny fanampiana azy hoe afaka mividy an'le tranompanjakana izy raha mety le fonctionnaire ndray momba fonctionnaire ndray moa zany zavatra tsotra lizy zavatra tsotra ny natao ny zavatra anankiroa nataoko tamin'ny fonctionnaire voalohany indrindrindrindra de mifampisotana ny karamana mbola tsy nisy aloha hatramin'izao afaka nampisonota karamana mitovy tamin'ny nataoko aloha ary fantatry ny fonctionnaire zany na inona aloha fa io ne tsy vidy tonga ho azy fotsiny fa nisy fanomanana io ny fanomanana de ny hoe tsy maintsy ampidirina ny recette-mpanjakana ny vola ampidirina zany tsy maintsy ampitomboana mba azona mampisonitra ny karamana fonctionnaire de ny viriko tam'izany ny tompona andraikitra ny dietra ny trésor ny budget sy ministre hoe ahoana inona ny tena faraezaka ataonareo fa ny voalohany indrindra aloha tena tsy maintsy fanana de ny risoriso sy ny kolikoly any amin'ny doanina sy ny karazany rehetrarehetra any fa eo am'le famomezana ny trano ho an'ny fonctionnaire rehefa ohatra ka hoe mitombo le recette zany fidiram-bola amin'ny fanjakana eny tompoko de hoy zay hoe inona moa tsy ampisotana karamana fonctionnaire fa inona moa atao iny io volo io fa efa mitombo io de nanontany ministra hoe azo mitombona hatramin'ny firy io de laza ministra hoe azo mitombona hatramin'izao ka zao io de hoy zany mbola tsy nisy nahavita ny fampitombona karamana fonctionnaire raha ohatra ka manontany ny fonctionnaire fampitantitra ianao de angamba izy ilaza aminao hoe tena tsy nampoizina fa ohatrany hoe totrany karama lasana 5% na 25 30% tonga de nisolotra na mihoatra azy de nahazo tsara zany mitombo zany karama fonctionnaire de niezaka tam'izany ko privé moa zany narak'izay keo de momba ny trano ny fonctionnaire eny nangataka hoe miona mba azonay vidina ve ny trano-mpanjakana zay ipetrahanay azonay vidina ve ny fonctionnaire eny nangataka an'izany fa tsy zany nietrrehetra de nandinika hoe inona moa tsy hamarotana azy tokoa satria ny problème azy de zao rehefa nydinina le izy le trano-mpanjakana mipetrahan'ny fonctionnaire mesimba ny fanjakana tsy naharaka nanamboatra n'le trano de zay no natonga ny resaka tamin'ny ministre hoe ina ary ny tokony atao ty zavatra ty tsika tsy manam-bola tsy ampy ny vola anamboarana an'le trano ka raha mangataka ny fonctionnaire hoe amidy aminay ny trano de eny ary ka maninona moa raha amidy amin'ny fonctionnaire tokoa ny trano fa zay kosa aloha fepetra ny vola azo amin'ny famarotana ny trano amin'ny fonctionnaire de anamboarana trano vaovao ny fonctionnaire vaovao zay ny tsy vitany tateorinany zay hoe revolvine matsy hoe tia ny vola azo
de andao anamboarana trano ty de efa nisy vola azo a fa miala tsiny fa tsy hitana le ny vola après nefa niala tao de tsy fantaka hoe ina nampiasaina ny vola fa io zany vola io zany tokony nanamboarana trano raha tena narahana ne zay politique zay mety efa nahazo trano daholo ndray ny fonctionnaire vaovao tarony ny akamarony nahazo trano daholo zay ny tsy fantatry ny olona fa ny olona mieritreritra fotsiny amidy fotsiny le trano fa atao anatin'le eritreritra ny politika napetraka de amidy ny trano fa ny vola azo fivarotana an'le trano dia amnaovana trano vaovao ny fonctionnaire fa mariry fotsiny keolo za tsy mba nividy alolo tsoro zany misy fino zany ny olona tsy mba nividy ny trano mpanjakana na de zany tompo fahefanareta tam'zany satria sady prime ministre ny filohampanjakana tsy nanana tsy mba nividy tsy mba naka tany mpanjakana na ray metatra carrière dia de aka tany mpanjakana le vidy tany mpanjakana ohatrany tsy mino zany ny olona ndraindray raha natao ny fitantanana natao ny inspection tao amin'ny primature tam'izany ala prime ministre nandefasana inspection de tany atao fa tsy nisy tao vola very io fa very hoe tsy ara-dalàna vory very nisy un rapport d'inspection milaza hoa ary nyteny azay foana ho zay hoe raha ohatra hoa ka nisy angama nisy zavatra tsy ara-dalàna tamin'ny fitantanana tao amin'ny prime ministre ka hoe nisy vola very taona taka zany na nisy fanodidina vola mihina fa nigiatra angamany ary mety nigiatra 10 taona na 20 taona fa ny olona natsoko tam'izay arety moa miresaka femenomo milaza hoe pasteur ary karakara fiangonana fa azoko lazaina aminao fa ny directeur ny administratif et financier tam'izay natsoko iara-iasa tamy dekona niaraka tamiko tao sosofitiavana samy dekona zany zay de fa nanafatra azy hoe tandremo fa sao de misy tsy ara-dalàna fa tena tompona ndraiky sy nareo de tsisy nahita de lamina tsara tsy nisy inspection natao zany taty amin'ny fitonana tateoriny zany lazay hoe zavatra madio ny fitantanana zany tonga am'le zay le hoe fanjakana tsara tatany aloha tena tsona tsy hoe tenitenenina fotsiny zany fa tena niezaka mihitsy zany hoe oka mba atao modely ty zavatra ary azoko lazaina loi de règlement zany hoe le loi zany manamarina ny fitantanam-bola ny taona n'iny ihany ny taona après iny ihany 1996 zany niditra 97 ny ala 97 efa mivoaka ny loi de règlement momba ny fitantanako volam-panjakana tamin'ny fotoanandro tsisy navitan zany mpitondra fanjakana rehetra tateorina na taloha eny ary fantany afarangama momba ny raha-panjakana de rehefa avy eo de midina am'resaka hafa mihitsiny ona tompoko tamin'ny andron'ny président Ravalomanana niakatra niarikarena voafafa ny trosa nisy ny discipline efa mba manomboka nisy any ankizy nianatra fa zao mifanohitra am'izany fa mahantra velona le malagasy tsy naninona venao tamin'ny nanala ny Ravalomanana tsy nanenina mihitsy satria zao sanatria tsy hoe fandray tsara zay singa Ravalomanana aloha mariko za fandray tsara am'ireo mpitondra rehetrarehetra zao mandraky tiny androany aloha afatsy asaka zay mpitondra rehetra de afaka mifampiresaka afaka miona tsisy olana mihitsy amiko fa na tia nena tsy tiana efa nijanona tsy niaraka tamin'ny Ravalomanana tsony nisy deriva nataon'ny Ravalomanana ne zay ny problema fa tsy inona kory tsy hoe inona kory marina tena manaiky satria niara-miasa teo zavatra fantatra zany tena nandeha tsara le raharaha fa nanomboka nisy deriva ina moa le deriva zany le hoe ohatrany hoe miataka amin'ny zavatra mahitsy raha aminao le izy ohatrany hoe fiteny moa io fa fiteny hoe nafangaro ny raha volam-panjakana sy volan'ny société tico misy resaka an'izany moa eny ary ohatra manahirana be tsy tiako ny resaka an'izany satria niara-miasa zay ary azoko lazaina fa hoe tena nanona azy tanteraka tamin'ny foko aloha fa tsy zany rehefa manona aloha de manona eny ary fa ale am'izao kosa rany tena tsy mandre mihitsy eny aminay aloha ny hitako fa mebetsaka ny olona tsy mihinana intelo isan'andro tsipona fako matory eny amin'ny fasana jaly be mihitsy le olona am'izao fotoana zao indray avelako an'ny olona tsirairay avy mahita hoe inona ny zavatra misy tsy hoe manahirana moa miresaka le anina satria ny tiako lazaina am'izany hoe
samy mahatsapa dolo eny rehetrarehetra hoe zao ny zava-misy iny tompoko fa tsy azo afeniny hoe afeniny io na tsy mila statistika io tsy mila inona tsy mila inona enao pastera moa zany asa tsy fatiko raha miresaka amin'ny pastera nampianarinao fa niresaka tamin'ny pasteranay tany ambanivohitra tonga teto nitsidika izy de miresaka ohatra hoe manahoana ny fiainam-piangonana ao asika raha tena miasarotra ao izy fa maninona ao miena ao izy ny rakitra miena ahoana ao fa ahoana tokony hitovy ve ny rakitra miena ao izy ndresika rakitra fa raha ohatra izy taloha zay rehefa alahady manao rakitry ny telo indrindra rehefa fandraisana mahazo any amin'ny ray hetsy ariary am'izao izy 5,000 ariary sisa azo metsasany de ahoana ao inona fanazavahanao azo omena am'izany ao izy hoe mahatra ny olona ao izy eny ary zany tsy lavitra anatananarivo zany ambanivohitra zany zany hoe memantra zany le olona aloha tsika iresaka kely zavatra mombany amin'ny finoana henao moa tompoka de fijekemy menao ary enao raha aman-dreny satria mpendraikitra fobe nandritran'ny taona maro enao no anisan'ny filohan'izany hoe steke zany sy ny sisa mba sy voresaka kely hoe tompo taminao fiainam-piangonana taminao présidentny steke sy mpendraikitra fobe anao tompoko angamba ny raifikely alohan'izay rehetrarehetra zay hoe zahay zany dia ny rainay de olona tena olona finoana mihitsy ary tena azo lazaina hoe tamisy fahavelony de mbola salama de tsy maintsy miangona rehefa na tamin'izany mbola nisy fiangonana-kariva miangona maraina miangona rifa zay ny fiainanay zay tamin'ny taloha mbola zay mbola akizy zany tateoriana moa lasa mparay fanasan'ny tompo tena lasa dekona ary tateoriana de lasa président tamin'izany mbola nisy ny président ny fiangonana tao solo fitiavana ny tena zany moa tamin'ny fotoana ary nadritra fotoana lava be fa atao kosa de tao ndraiky kosa de nipita taty amin'ny nisy namana miantso hoe andao mba tongavy ianao mba hikarakasy tsika momba ty tanora FJKM ty vonitsangana ny FJKM tamin'izany de andao tsika hikarakara momba nyty tanora FJKM ty satria isy rafitra vaovao apetraka ao anatin'ny FJKM momba ny tanora de teo zay no namolavola ny sartan'ny tanora FJKM ny STK zany ny STK teo namolavolana iny de vita lizy de nentina tany amin'ny nentina nalefa tany amin'ny mpendraikitra foibe tamin'izany mbola tsy mpendraikitra foibe fa mbola mpikarakara fotsiny dia nentina tany amin'ny zaika be ny tanora de lany tany rehefa lany tany ny sata mifehin'ny tanora FJKM dia zany lany président voalohany indrindra tamin'ny sapana tanora FJKM de tao nandritry ny tsy fantatry tsony angamba ny asa rehefa natratra angamba ny 20 taona tao ihany 20 taona tao ihany de no tateoriana moa zany re rehefa ohatra ka iveriko hoe misy zavatra tsy ina moa izy teo hoe tsy azo ampivadiana indrindra moa zany de zany le filohan'ny fitsarana avy mbola ampandrenana sy ny hoe aty amin'ny sapana tanora de nijanona hoe okaijanona fa tsy mety fa sao de fandray loatra le de nisy fotoana ray kosa amin'ny maha président sapana tanora de nanatrika ny mpendraikitra ny synode lehibe nanatrika ny synode lehibe tany fianara teo Ndasalama teto Tananarivo tany Fianaratsoa de tany Fianaratsoa lany mpendraikitra foibe FJKM zay le fandeha de nisy fiarah-miasanareo sy le tonen'ny STK tamin'izany le hoe tesy tena nafinaritra mba milaza teny fo hoe mba ho fahatsiarovana ny tesy tena nisy fahafoza tena tanteraka mihitsy nasehon'ny tesy tokola tesy nandritrin'izy tony ny sapana tanora FJKM mbola tsaroko niaraka zay tamin'izay tamin'iny faritra Ambositra iny Ambohimasoa Fianaratsoa Ambohimasoa Ambositra niaraka zay tamin'izay avy any Fianaratsoa de niakatra ka Antananarivo de zay miakatra ka Antananarivo ao anelanelana Ambohimasoa sy Ambositra anelanela-tany zany tena gaga mihitsy ajanony ato aniny eto any ajanonareo za eto izy nijanona fa amonjy le fiangonana ary ambadiky ny tendrombohitra io de
mijana napetraka teo izy de lasa izy zay nandeha de gaga mihitsy hoe ahoana zany ahoana ny ataony atesty andeha ho any amin'ny fiangonana tendrombohitra tsisy tanàna tsisy inona fa zay ny tena anisany atesty hoe tena fahafozy tena tsy misy ohatran'izany fa de mandeha tongotra izy mandehan'izany mandeha tongotra de tena ozy de karaha ohatra ka hoe mitsangana ny sapana tanora kristianina efitsika emina de atesy no azoko lazaina fa tena vina ahitana an'izany eny ary inona angano mba irao amin'ny firana tianao indrindra le irao hoe ahoana Kristy mpanjakako Kristy mpanjakako arona tompoko ao amin'ny soratra masina indray le teny hoe ahoana mba tena tadidina sy tianao indrindra ao amin'ny soratra masina tena tiako indrindra de ny hoe akino amin'ny Jehova ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka iny ary mazava zay ny tondrako ny fiainako ray manontolo azoko lazaina aminao zany eny ary zao hoe ianao tompoko eniko ny mandeha zao hoe ianao asanareo mivady mihitsy arangambany nisy fotoanareo mba nitsangatsangana eran-tany de rehefa atao amin'ny tranonao ato zao de mahita fahatserovana maro samihafa momba an'ireny dianareo reny de mba afaka mitsangana kely fa ianao tompoko de mba jerentsika hoe le zavatra souvenir kely nentinareo avy any de mba anaovanao fanamarana kely raha zo atao ry zao mahita an'le anina jiosy ty zao le efa tany Jerosalema anganareo efa tany Jerosalema zay ary ty tany Jerosalema mihitsy nividianana an'io satria tena nitsidika ny mur de lamentation zay zary nametraka alina kely teo mihitsy nametraka le taratasy kely eo zay no fomba any mur de lamentation mametraka taratasy ianao misy am'le vato elanelan'ny vato iny de eo natsofoka le taratasy zay mba vetrovetsomponao zany no apetraka ao de nametraka atao fa ny tena vidianana taty ty tany amin'ny any am'le toerana manakaikikaiky ny église du Saint Sépulcre zay misy ny hoe teo no namatsina Jesosy Kristy tamin'ny azo fijaliana teo no nandevenana azy keo zany ao anatina église moa zany rehetrarehetra zany de nitsidika an'io zay ary rehetra zao atensina voaka zay de rehefa voaka avy tao zay de nahita mpivarotra fahatserovana zay natonga any mividy an'io zany ary tony hoe tansinina sa taiza zao tony misy tansinina tony vazy tony zao tansinina ty statue kely ty zao tany États-Unis de ohatran'izany le izy eny ary androatsika misy efa nilaza ndray any moa tsy hoe sanatry mirehare miteny an'izany fa efa nanao tour du monde zay mivady zany ay raha ny marina moa zany isy ataony zay mivady mivoaka ny Madagasikara foana fa tamin'ny ray taony zay tena nanao tour du monde zay niala teto de Paris de nakany Mexico de nataony Los Angeles de avy any Los Angeles nakany Japon de avy eo Japon nakany Corée de avy any Corée nakany Singapour de miverina tany Paris zay vao miverina teto Madagasikara ay eny ary efa nytiako indrindra atao amin'rehetra zavatra atao amin'ny tranonao mahafinaritra reto tompoko de ty misy soratra faran'izay mahafinaritra fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy zao ka zao talohan'ny nandrianako taty tompoko misy namanay izay miara-mipetraka aminay any miara-miasa aminay izy io de rehefa mba nanontaniako izy Nadia ny anarana Nadia inona angamba mba tianao afatra tianao hoetitra any amin'ny président Ratsirahonana fa ndeha hamangy azy de ozy izy hoe mba say voentiny ambavaka ny sahirana de mba afaka manao an'izany ve ianao tompoko azafady azoko atao tokoa zany ary fahalohany fanazavana aloha meko an'ity ty zany tena ty ndray zany no tena hoe tenyny soratra masina zay tena niakafizin'ny vadiko zany hoe raha ny marina moa zany azoko lazainy hoe akoatran'le lazaiko anao teo ty ngamba zany ny faharoa de veriko fa hoe zava-dehibe ao anatin'ny soratra masina satria mahatsiaro ny tena tokoa aloha zany fa na inona raha tsy nisy ny fahasoavan'Andriamanitra tsy nahavita an'ireo dingana samy hafa teo amin'ny fiainan'ireo ary mino am'izany tanteraka mihitsy zay sorako an'Andriamanitra moa fa dio moa zany tena ny azony moa zany dio mihitsy ny tena teny hiakafiziny tanteraka
le fangatan'le olo zany a tsy hitako mihitsy zay problema tsy hitondranam-bavaka eny ary ozy zay hoe toam-bavaka ny sahirana taovy ary eny ary tompoko iary vavaka sika tompoko ry Andriamanitra rainay eo saotranao zahay raha ohatra ka tafahoana am'zao andro zao fampidinidinika fampitapatapaka azy ny amin'ny fiainana ny diavina saotranao ihany koa zahay raha ohatra ka afaka mahatsiaro ireo dingana samihafa rehefa vita teo amin'ny fiainana ary mahatsiaro ihany koa zavatra vita na tsy vita koa teo amin'ny fiainana raha mivavaka izay dia mahatsiaro no sahirana eto amin'ity fireneny ty ankehitriny tsy miafina aminao zany tompo fa misy ny fahasairanana misy ny fahantrana eto Madagasikara mivavaka ho an'ny vahoaka malagasy zahay mba ho tantaninao ny diny ka ho tanteraka aminy tokoa ny hiram-pireneny manao hoe ho sambatra tokoa zahay zay ny faniriana tompo ary de mahatsiaro eo sahiran'ireo zahay ianao no hitantana ny diny ary anome azy ny fahasoavana mananamby ampy sy ny fitahiana ho azy ireo rehetra ireo saotra tompo amen saotra indrindra tompoko tahin'Andriamanitra